Yes, salut daholo a. Cause kely fotsiny tsy lava be ny cause. Fa fanontaniana vitsivitsy fotsiny ny apetrako hoe fa maninona I rado sy doksa sy Gigera Bearvelo no lazaina fa artiste. Tsy sanatria contre andreo a, anisan'ny olona mi-inspiré anay ireo. Fa ireo olona rehefa mpanoratra ireo a, tsy mitendry ireo a, tsy mihiry ireo, fa mpanoratra. Ary anisan'ny hoe andrarezina eto amin'ny tanàna. Dia fa maninona ny artiste anankiray a manoratra ny hirany, mamorona ny feony hira io. Ohatrina zany zao manao rapy a, oui, za mety tsy mpihira mananangola-peo be sy hoe miangola feo be, fa za ny manoratra ny hirako ary za ny mamorona ny feony. De fa maninona ireo olo ireo ny lazaina fa artiste. De fa maninona le anankiray tsy lazaina hoe artiste, tsy tena hoe za, fa maromaro no voakozy ao anatin'izay cause zay. Anankiray zay, faharoa be dia be ny mpihira ny soratany Fanja Andriamanantena ny hirany. Be dia be koa no nosoratany Max Exception ny hirany. Zany hoe tsy namorona izy aloha natonony na feony. Kanefa ireo artiste ireo a dia ankalazaintsika fa hoe artiste ireo. Nefa izy zany sady tsy namorona ny tonony, tsy namorona ny feony. Dia zay le fanontaniana apetrako, inona marina le maha artiste, le feo ve sa le famoronana, le asa famoronana, le tonon-kira, le tonon-kira sy le famoronana ny rehetrarehetra mihitsy hoe zavatra tsy misy zany ny foronina ho misy. Zay aloha zany ny fanontaniana apetrako a. Za tsy ankalaza le zoky anankiray iny a, tsy tononoko akory ny anarany, tsy ankalaza an'iny a, fa fanontaniana apetrako zay fanontaniana zay a ho amin'ny rehetrarehetra. Satria zay artiste urbain aloha, zay ihany no mamorona ny tonony, zay ihany no mamorona ny feony. Dia fa maninona rehefa I Rakotina Rabe a tsy nanoratra hira, tsy namorona ny feony, dia hoe artiste io olona anankiray io. Zay aloha le fanontaniana apetrako a. Samy mamaly, za tsy cause bobaka, fa ny avatra fotsiny dia tsotra be hoe aleo le mozika izara anankiroa. Ny lehibe a mankafy a ny mozika nankafiziny tamin'izany, ny tanora aleo ankafy a ny mozika ankafiziny amin'izao. Ohatra ny amin'ny firenena mandroso, tsika milaza fa mandroso ao anatin'le mozika, nefa tsika mihitsy au contraire ny tena tsy mandroso ao anatin'le izy. Satria na ny antony, tsika mbola varenany amin'izany discussion zany hoe zao na zao na zao na zao, fa tsotra kely io. Ny lehibe a mankafy ny ankafiziny, ny artiste lehibe ny ankafiziny, ny tanora mankafy a ny artiste tanora ankafiziny. Satria io tsy fanerena, le tsy fanerena ao anatin'io dia tsotra kely. Raha vao miresaka hira, ny atao hoe hira midika fahatsiarovana. Ie, midika fahatsiarovana io satria na ny antony, ny hira tianareo tamin'izany zao, mety nampiarapiaraka teny nareo a, dia nandeha io hira io dia nifanoroka voalohany nareo. Dia tianareo io hira io satria zay no nifankahalalanareo, zay no nampisoroka voalohany anareo. Zany hoe mijanona ho fahatsiarovana ho anareo io hira io mandrakizay doriamène. Ny ankizy amin'izao kosa nefa ataoko hoe tsy mankafy anahy fa mankafy andreo mozika urbaine ireo. Mety hoe ny hira ndray amin'ireo no nampifanoroka andreo. Ankizy ampitaona andresako no hoe nampifankatia andreo mpifankatia anankiroa ireo. Zany hoe iny zany ny fahatsiarovana ho anazy iny. Iny ny fahatsiarovana ho anazy iny. Tsy afaka forcena izy hoe ihana ny mozika na anana, fa nizaniza miresaka mozika dia fahatsiarovana ny anaran'izay. Zay tanora aloha zany a mangina satria na ny antony, ny mampangina anay dia tsotra kely fotsiny. Ny lehibe moa zay lehibe zay ny anarany, toteny zay. Kanefa tsy midika koa nefa zany hoe lehibe a dia tsy afaka mba miteny ihany koa ny tanora. Afaka miteny ny tanora satria
samy nandalo teo mifatanyrano daholo tsara ny mozika anareo ary tsisy mbola anteny mihitsy hoe ratsy ny mozika anareo tsara be mozika am'izao koa tsara satria ina ny antony zay le teny hoe tsy forcina lizy tsy maforcina lizy de ina ny antony ny mozika am'izao matory eo tiany tanora satria zay misolo tena anazy mirepresente anazy zay na ny fiakanjonay na ny fomba fiteninay de fiteny avy any am'ireo na hoe raha tsy avy any am'ireo de avy aty aminay ny lasany am'ireo azonareo ve le izy de zany hoe tsy ho forcena mihitsy ireo hoe tsy maintsy makafiany ianona vao hoe tia mozika sy hoe pahay mozika sy ny ohatrohatry zao fa reo a zay ny represente zay ny solo tena anazy ny tian'ireo zay le izy zany hoe zay zany no mifanakaiky be am'ireo aloha zany na sy nadihevitra hoe resaka mozika na zao na zao na zao na zao na inona zahay artiste urbaine no misolo tena ny tanora na amin'ny fomba fiteny na amin'ny fomba fiakanjo na amin'ny fomba fihetsika na amin'ny rehetrarehetra de donc tsy antso zany le adihevitra hoe artiste ny tanora na zao ary ny zavatra teneniko hoe lehibe tokony ampianatra hoe zao na zao le hoe mampianatra ny tiako tenenina hoe reo bandy reo nge hitombo hoe elehibe reo misy nanao mozika hitadiavana vola fotsiny misy nanao mozika anao carrière raha vao iresaka carrière zany de tsy maintsy mijery ny kritika rehetrarehetra hoe aiza ny kritika andraisana anty sy andraisana anty de anatsarana lizy amin'ny manaraka anatsarana lizy amin'ny manaraka de aleo le zaza hitombo aleo le zaza amakivaky fotoana aloha zay vao kianina fa za tonga de hoe vao manomboka izy de kianina hoe zao na zao fa tsisy tonga lavatra tsika fa samy tamy vao nanomboka de nanao erreur ary nanana zoko be daholo tsika na de ny zokontsika zao ary nanana zoko be daholo fa tsika fa ny zandry kely am'izao aleo izy hianatra aloha anao ny mozikany izy de arakaraky ny tanjony hoe anao carrière ve sa hitady vola fotsiny raha anao carrière izy tsy maintsy mijery an'ireo angle resanareo rehetrarehetra reo inona le angle hoe mozika tsy maintsy mila tendrena na zao na atao an'zao fa aleo le zandry kely hivoatra aleo le zandry kely anao mozika milamina aloha fa rehefa miaraka amin'ny fotoana izy mianatra hoe zao ny atao satria manana tanjony izy hoe bon inona ny tanjony anankiray mety manana tanjony ny artiste anankiray amenany atsahamanitra rangaha inona no zavatra takiny atsahamanitra raha amenany atsahamanitra de eo ny artiste anankiray no mandinika hoe mila an'zao ty fa tsy afenao an'io mihitsy raha zao fotsiny zavatra hoentiko amenao amin'ny palais des sports de misy condition takinao hoe zao ranga ny condition rehetrarehetra zay vao afaka mety amenao an'io palais des sports io de aleo ny ankizy hianatra aleo ny ankizy hilalao ohatra nareo tsy tonga lavatra nareo tamy tonga teo tamy voalohany mihitsy misy zokinareo teo ary na zokinareo koa mbola nianatra raha ny hoe ahoana ny anaovana mozika zao de aleo ny bandy kely hilalao de rehefa miaraka amin'ny fotoana iny izy mianatra tsy moramora hoe inona ny atao hoe la mozika inona ny atao hoe zao na zao fa mpanao mozika daholo reo mbola araka le niteneniko teo ihany hoe reo mamorona ny hirany mamorona ny instrument reo mamorona ny feony reo fa nisy artiste talonge ka sady tsy namorona ny tonony tsy namorona ny feony fa exemple anankiroa ny resahako teo hoe ifanja Andriamanantena zay ray aman-dreny be i max exception namorona ny hirany sasany tam'ireo de reo zany feo fotsiny no namidin'ireo olo reo de fa manino reo olo reo no andrandrainareo hoe bon tena artiste reo olo reo tena artiste misy artiste fenao tsy laza hoe iza na iza misy sady mahay mihira mahay mitendry fa misy ao tsy nahay mihira sady tsy mahay mitendry fa nanapeo fotsiny de manino nareo no miteny hoe artiste feno reny satria nany antony satria reno ny kolokolo ny fatanorana de donc efa tsy mikolokolo ny fatanorana tsony zay zao efa mikolokolo ny fatanorany ny ankizy am'izao lainga raha iteninareo hoe tsy misy afatra ny mozika hoentinay lainga raha hoe tsy misy anatra ny mozika hoentinay fa zay mikolokolo misy koa mantsy ny sasany miteny hoe araka ahoana moa le fomba fiteny hitako ato amin'ny Facebook indraindray hoe de ohatrin'le olona mijery anazy ihany ny vidim-pidirana sy ny ohatrohatry zany oui normal be zany satria ny ankizy makafy anay mbola mianatra izy de zay le anipazanay afatra ao anatina mozika mba hitondra andreo olo reo mba olombanina mba higuideandreo olombanina fa ndray andro reo mbola ho lasa ingénieur ndraindray reo mbola ho chef comptable mbola mety misy ho lasa président raha ny sasany any arina any de am'izay nareo vao gaga hoe
mety anao pafina 100 000 ariary zay am'izany na 200 000 ariary ndray andro any de ho gaga nareo le mozika nambanibaninareo tam'izany fa normal any anareo raha hoe ambony ny prix lafo ny prix satria nany antony olo efa miasa olo efa lehibe olo efa cadre daholo no mijery anareo de normal ala izy fa ny ankizy mijery anay ambanibaninareo hoe reto ankizy reto de tokony mbola maivana le mozika vidina mora le mozika tsy question na vidina mora fa mbola ao anatin'le fitaizany zay mbola mamolaka hoe ahoana ny afahana mitondra an'reto ankizy reto hoe mba ahafahan'reto ankizy reto ho lasa olombanina ho lasa ingénieur ho lasa ina daholo le resahako teo ho lasa chef comptable ho lasa président ho lasa prime ministre ho lasa zao na zao mbola mikolokolo an'ireo zay donc aza mbola zao no miteny hoe maivana na hoe zao na zao fa mbola lehibe reo ankizy reo ary nirarindreo ho tojo am tanjo na iriny de am'izay fomba tsy tentsony angamba nareo hoe vidina mora ny mozika andrakotona vidina zao ny mozika andrakotona hoe ohatrohatran'le artiste ihany no mijery an'le no mijery an' zareo zany io zay mba kosy koa valeo amin'ny commentaire raha misy diso zavatra teneniko hoe ny artiste ave le mpamorona ave ma artiste an'le artiste sa le feo raha resaka famoronana le izy de za ampanetretena za mamorona ny hirako mamorona ny feony ekeko tsisy angola-peo be hoe tsisy an'izany le izy farak'le nilazaiko hoe fa maninona i Doxa i Rado i Jisira Bearvelo nolazaintsika artiste nefa ireo mpanoratra fotsiny de za koa zany zao ohatra mipetraka amina plasina mpanoratra anankiray de fa maninona no tsy sokajiana artiste fa maninona reo sokajiana ho artiste zay ny anankiray de araka nilazaiko teo hoe za mamorona ny tonony sy ny feoany fa misy olona mandray vita fotsiny hoe bon ty irao ataovy ohatr'izao ny fomba irana anazy zao ny clé hitondrana anazy zao de nefa ireo olo eo andraindrainareo valio zay tsy cause bobaka fa mirary soatsika rehetrarehetra ny tanjona tsy siny conflit de génération jamais fa samy cause fotsiny satria za tanora ary misolo tena andreo tanora namako be dehibe reo zay ambanibanina eritsery hoe tsy mahay mozika tsy mpanao mozika sy ny ohatrohatr'izao misaotra tompoko peace bonne soirée tout le monde